Magnano mbola tsara tsika jiaby zay manaraka ny fahitalavitra MBS indray amin'ity arivarivan'ny Alahady ity. Tonga soa eto amin'ny fandaharagna Ahoana Marina. Ny tenako no hiaraka amintsika hitondra ny fanadihadiana fohy amin'ity niany ity. Zava-dehibe daty anisany nanandanja tamin'ny firenena malagasy ny datin'ny 17 Novambra lasa teo izay nanatanterahana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy izay ho mpanolontsaina manerana an'ireo commune miisa 579 manerana ny nosy. Raha ny zava-nisy anefa dia hita sy ny baribary fa tsy nandeha tamin'izay laoniny indray ny fanatanterahana n'izany fifidianana faran'izany. Na dia efa nisy aza ny fampanantenana izay nataony mpikirakira ny fifidianana fa harenina ny lesoka efa nitranga tamin'ny fifidianana teo aloha izay efa nampimenimena ny olom-pirenena. Koa ny momba n'izay indrindra no andesina aminao atao anatin'ity fanadihadiana fohy ity sy famtinana ny zava-nisy tamin'izay herinandro mahery tao aorian'ny fifidianana izay. Asaina renao tsy hisaraka amin'ny MBS ary anaraka ny fandaharana Ahoana Marina. Ny androtry ny fifidianana ihany dia efa maro ny trangana tsy fanarahan-dalàna niseho ka nampitaraina ny olom-pirenena tsotra tonga mba hanefa ny adidiny teny anivon'ny birao fandatsaham-bato. Le fifidianana ohatran'ny hafahafa satria za zao tsy eo anaty listra. Hatramin'izay nefa atao anaty listra foana. Dia gaga be aho hoe za tsy eo anaty listra. Ny ao trano rehetra ao anaty listra. Ka tokony andraikitra atao amin'ny bureau tsy mahafantatra. Fa dia lazainy zareo hoe listra avy any amin'ny CNI. Ary sationany ange zany fa tsy zareo zany. Misy koa any ananana. Avy any amin'ny CNI ty listra ty. Tamin'ny enina latsaka fahatelony dia efa tonga tao amin'ny bureau fifidianana EPP atokotany tsara. Anosy zato andrefana io commune anosy zato andrefana. Tsy maintsy misy le bulletin ifidianana, tsy maintsy misy dépôt de signature roa. Raha nandeha mifidy dia tsy nijery teo amin'ny mairie fa tao amin'ny conseiller notrony tonga tsaina tapaka dia dépôt de signature ray nitako tany anatin'le taratasy alatsako fifidianana izay candidat ho tiako. Dia avy eo nalaindry zareo teo amin'ny i fifidianana le taratasy dia nisokafany dia nisoniaviny nefa tsy zoany angamba ny jery secret any anatin'ny taratasy izay nataoko fifidianana. Dia manao fitarainana eto anatrehan'ny fanjakana sy mipailalana fa le izy zany be dia be ny lesoka hitanay aty anatin'le fifidianana. Ary fidy eto anosy zato eto amponina anosy zato misaly 5 fa mandeha mifidy teo atopoko dia hitako tao anaty taratasy na délégué tsy nisy sonia anankiray fa anankiray ihany ny sonia tao. Tokony sonia roa foana zany no mipetraka ao anatin'ny bulletin anankiray fa maninona ny sonia iray dia niteneniko zareo dia zay zareo voanaka an'le taratasy rehetrarehetra zay izy vonano sonia an'le taratasy rehetrarehetra. Hatramin'izay zay mivady zany ray lista. Hatramin'izay fifidianana nefa androany gaga hoe lasa salina samihafa. Dia zay mifantana petraka hoe le lista ve niova tamin'ny députation satria raha tamin'ny députation tokony ray lista zay ary ray salina. Fandroany amin'izao resaka mairie zao dia lasa salina samihafa zay. Dia zay mifantaniko hoe inona ny anton'le izy. Za mifidy foana hatramin'izay nasava dia ohatrany tsy mahazo nasava. Tsy azoko tiana ny boky zany hoe tsy ao anaty listra zany fa mahampistery. Rehetra zao ny karapanondro za mitondra karapanondro izy ny CNI mifidy nareo mitondra karapanondro nefa ty karapanondro tsisy ao anatin'ireo. Efa tao amin'ny bonne 2-3 zao ny tadiny mianarako tsy eo. Be ny tanàny ty manko tsisy anarako natao amin'ny salle tato efa tamin'ny enina maraina ane zany tonga teo ny sava tsisy ninino. Mampistery anay zany hoe ahoana ny olona ao anatin'ny fokotany misoratra ao anatin'ny fokotany tokony ho amarinina hoe ty olona misoratra fokotany manana juify. Zay zany mba mahagaga anay hoe le olona tsy ao anaty listra ny ao anaty listra zay koa mahagaga anay eo. Tsy karitra nandritra ny andro ny 17 Novambra io araka izany fa tsy nitovy ny listra nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 17 Mei 2012 sy ny listra navoaka ny CNI nentina natanterahana ny fifidianana ny 17 ny volana Novambra 2012. Tsy za mitsy maro karavalmanana no anendrikendrika anareo samy matahotra an'Andriamanitra sika samy mivavaka sika fa dia milaza anareo aho fitikatra hoe changement de numéro d'ordre. Matoa niova zany lay numéro an'le carte fifidianan'le olona dia niova io zany ary misy proof
toaka amin'ny tendany de ty koa misy santionany anankiray momba le doublon de milazanareo fa hoe tsisy zany doublon zany fa tsisy niovy io disy be zany tompo tsy hanendrikendrikenareo zany de ohatran'izay koa ny changement ny bureau de vote atao mihitsy azy tonga an'le olona ho leo tsisy tompontsoa anahy tsisy tompontsoa mivoaka ny andaingy aminareo fa zay a mijoro amin'ny fahamarinana ary mitadiny marina ka mbola manambola zay nareo tsenina atezitra anao de zao atao veotsaina mety any aminareo any ambony any amin'ny seni any any foibeny any tsisy niovo liste fa ty am'le ambanimbany aty nisy narovo tsy nifanaraka tamin'ny lalàna izay nambarany seni fa izay nikatona ny 5 Mey ihany no nampiasainy hita fa maro ny tsy fahatomombarana ny tranga araka ny fitarainana nataony kandida tamin'ny 5 ora sasamaraina ny tenanay no tonga anazy tety amin'ny fokotany a tety amin'ny CEG ambanimaso a nahita ny zavatra tsy mipetraka tsara satria misy anarana aloha tao tena doublon ary misy anarana ihany koa tsy araka ny tao anatin'ny fokotany raha nitady hoe tany amin'ny ambanimaso izy no tokony fidy a de kai ny anarany any an-tanana ambony zany hoe fokotany samy hafa mihitsy nanaovany an'le izy fa tsy hoe hafa le hoe salle 1 de lasa mivadika salle 4 fa ndraindray hoe fokotany an-tanana ambony mihitsy izy a ka izy any ambanimaso no fidy fokotany tsy mitovy zay mahatonga anay tsy maintsy mifampiresaka satria fifidianana madio sy mangarahara ny tediavintsika de ao anatin'io zany a misy ny sary misy listra misy listra anankiroa tsy mitovy mihitsiny ohatra hoe mipetraka ao izy a Randrianary Sous Jean Baptiste de ny anankiray Randrianary Sous Jean Baptiste mitovy ny karapanondro a mitovy ny toerana naterahana fa tsy mitovy ny karapifidianana ny dikan'izay misy olona anankiray hafa fanampony zany mifidy vaovao anananay zany zay zavatra zay no mahatonga anay miteny an'le izy hoe mihoatra zany lay listre ny olona mpifidy sy ny olona mandatsabato tena misy tsy mety ny zavatra misy raha neto anivon'ny komina nanosy ato andrefana lesoka efa nisy eo hatramin'ny fifidianana teo aloha no nitranga tamin'iny fifidianana communal 2010 sy 2020 iny saingy tsy nisy ny fanarenana nanamafy izany ny filoham-pirenena malagasy iray teo aloha olo-pirenena tsy maintsy mifidy mikorontana le izy ka manao zavatra moa sarotra eo nahitany pasteur Sendrasy natao io tsato tsy hitany eo ny anarany fa manahirana mieritreritra tokony avela mifidy re olona rehefa ao ny anarany rehefa manana carte d'identité izy manana carte fifidianana izy mifidy tao taloha ka zavatra tokony namboarina maly ane zany fa tsy androany tsy mety zany amiko tsy mety efa tsy nety tamin'ny farany teo tokony mba narenina le izy tamin'ity ty nanana ny fiarovan-tenany ihany koa ny filoam-pokotany manoloana izany listra tsy mandeha amin'izay laoniny izany fantatra mihitsy zany tompo fa misy double ao anatin'ity tena apetraka ary avy any amin'ny seniny ny fahadisoana amin'ity tsy misy faute mihitsy miainga avy aty anivon'ny fokotany ainay tsara ny asanay ary vitanay tsara ny asanay 12 taona ngamana tompona andraikitra anahy teo anivon'ny fokotany haiko tsara io fa raha miverina ty aminay ty listy ty averiko eto raha tsindriko tsara ka izahay ny manao seziany ty vitanay amin'ny atsakany sy andavany fa raha misy milatsaka kosa amin'izay tompona andraikitra voalohany izahay ao anivon'ny fokotany fa no izahay tsy manao sezi de faute ny zavatra mitranga ty aminay ary tsy izaha rery eto anivon'ny fokotany fanontania daholo ny olona rehetra any amin'ny fokotany any zay tsy nahazo lista vaovao ty ny lista misy eto aminay lista taloha tamin'ny députation de io misy observateur mijery an'izany niasa ny délégué nay zay de milaza izy hoe rehefa tsy ato anaty liste izy zany ao anatin'ny liste pavor zareo mivoaka de efa tsy afaka mifidy zay ihany ny anjaranareo fa tsy zavatra ataonareo koatra zay de tsy afaka mifidy izy de tsy hitany hoe inona olona atao aminay ve de tsy ampifidinay ka zay efa niteny tamin'ny délégué teo zareo any ambony miresaka an'izany tsy anjaranay fahitanareo zay misy fahitako le ohatra hoe tara be misy tandrefana zavatra sini efa novany le salle misy le olona hita ato le salle tsy le fitanana taloha tsony le katsiretaka be le olona ka tsy voalamy président de vote tsony zany ano faute avy ale ambony mihitsy de tsy tazao zay atao tsiny satria le liste zao mihitsy zany vao nomenaka ataona le olona eo de vérifie le izy misaritaka le liste satria zany le olona atari amin'ny 1 izy tokony fidy lasa ary amin'ny 3 izy fa vérifie ny azo tana tao fotsiny zay vérifie raha ato izy tokony tany izy zay fotsiny azo atao
Ty zany le lista tamin'ny fokotany. Lista anay taloha ty tamin'ny députation. Kandray le lista vany. Misy olona tsy finesana fara mafy finesana fara. Fa le nalefan'ny seny ao anankitelony ao anankiroa an'ny secrétaire de ny anankiray ijerevana an'le ijerevana ao amin'ny page zao misy an'le mpifidy. Zay ihany nalefan'ny seny avany toetra. Meno zareo avany de fa alefanay avany. Fa ny ao vaovao daholo ka fa ny tety tsisy vaovao. Ankoatra ny lesoka teo amin'ny fikitiana sy fandrafetana ny lisym-pifidianana dia nisy ihany koa ny fandokadalana tamin'ny endriny hafa ary tsy birao fandatsaham-bato iray ihany no nisehony izany teto Antananarivo sy ny manodidina. Ny fokotany andafetsimo tanjombato andafetsimo ny membre tao aminazy tonga de TGV daholo alohany anao siniany ny bulletin tsy navelany délégué anaty kely izy fa tonga de samy nanao sini izy rehetrarehetra za mandataire ao amin'ny de ny mandataire ao amin'ny salle 4 TGV mandataire ny candidat nefa mbola afaka manao président de vote zany fe de mbararina de no rehefa mandeha le katike kely de tapenany le assesseur le karapanondry tsy hijery de sokirinay de tapenany de zay mangataka hoe mba mipetraka eo amin'ny assesseur tsy velany de rehefa raikitra indray ny hoe zay mba anara-masony eky de tsy velany fa zay foana no tsy maintsy misisika de misy ankizy vavy anankiray miantsolona de miantsola zao fidina de manome 50 000. Nanao vérification zay tokony tamin'ny 1 de efa nisy madama anankiray forcena nanao soni za mihitsy naheno hoe ataovy soni ty taratasy ty de am'izay tonga de vity ty zavatra ty ary nanaraka tany amin'ny bureau de vote rehetrarehetra izahay. Tamin'ny voalohany niteny tamin'ny président de vote nay hoe taratasy anankiroa tokony atao soni de tsy nety izy fa taratasy anankiray hoe raha ihany ozy izy miboky atao soni satria nitenin'ny président fokotany ka président fokotany nay TGV iringirina na ny vavahady fokotany nay raha miloko orange ny sariny mitovy mipetaka eo amin'ny vavahady fokotany nay de rehefa avy eo na niteniny tao amin'ny radio hoe indro manao soni satria indro mifidy zay vao tany amin'ny 1 izy vao nanome boky fa indrony atao soni de ny talohany amin'ny 1 soni anankiray ihany nandeha any amin'ny boky fa atao arina 1 vao nandeha ny soni anankiroa zany ve de normal fa tsy fanamamangala zany olona ny andorany fotsy forcé ny fidy ao andafetsimo ny CG zao de fa andro zareo miloko orange nefany zava-panjakana nge io tsisy idiran'ny politika mihitsiny fa le izy zany tena mampalahelo izy aloha mba mangarahara zany ny andefa mahatsiravina be le fiainana zany le bulletin narin'ny olona satria karamaina ny olona tsy namena vola de natsipitsipin'ny olona teny amin'ny arabe ty bulletin ty de nitsiponinay ahitana marina mitovy daholo sini am'le bulletin unique de 3 daholo ny coché ato am'le izy mitovy daholo reo sini reo mitovy daholo zao proof zany mitovy reo proof zao fa tsy mangarahara fifidianana tetỳ Tanjombato mangataka zay aizandrariny etỳ Tanjombato rehetrarehetra aizany manerana zao tontolo zao siany zao aloha tsy misy le sianira zao le bulletin unique ty tsy naloha vola ondry zareo de naparitaka le olona tao atonga arivo daholo le bulletin unique hoe meo volanay izy misitrika eo nikuzehany eo fa ny fifidianana aleo mba safidim-bahoaka marina ny potra fa tsy anina eo io zany ka généralisé io tsy teto amin'ity toerana teto faravohatra fotsiny le izy fa nisy any amin'ny bureau de vote maro be mihitsiny misy olona nifidy tamin'ny législative de ifidy izy androany de tsy ao anatin'ny liste tsony misy olona miray trano ohatrany amin'ny pasteur Lalasindrasina de ohatr'izay ihany kanefa zao magaka ny chiffre ny nombre ao anatin'ny lisym-pifidianana de misy sasany tsy miova fa ny magaka ny olona ao anatiny novaina de misy olom-baovao zay zany ve le fangalarana vaovao tena zay mihitsy le fangalarana vaovao tena manao tsinitsinina mihitsy manadra tena manao tena fanambanina ary tena hoe fanaovana tsinitsinina n'le mpifidy mihitsy n'le izy na iza tompon'andraikitra voalohany ny seni fa ny fokotany koa manana anjara toerana ao anatiny io satria ireo no mahafantatra ny olona mifidy ao amin'ny fokotany efa fatapatany daholo hoe ireto olona reto hifidy an'Rakoto hifidy an'Rabe de reny olona reny no esorina de ovaina olo-kafa misy toerana tany anaty hazo andavamamba anaty hazo hitany anke olona avany manaritsoa maro be 10 foropolo olona menada olona 20 latsaka saika andeha hifidy tao andavamamba
nahitanay dia lasa miverina daholo olona mipetraka any Malatso satria be deabe ny mahafantatra hoe tsy mipetraka eto hoe sa tsy mifidy eto. Fahalalana dia copie CIN zany original no izy présentena tsy ho tazomina any ange iny e fa karaha-mpanondro iny zany iny fa tsy misy photocopie zany manan-kery iny tsy ivona ihany fa araky ny lalàna zany dia ny liste tamin'ny fitana législative farany teo député zany no manan-kery le arrêté tamin'ny 15 mai 2019 io zany tsy azo ampina tsy azo anasorona tsy azo avana ka raha olona mifidy tamin'io ka tsy tafiditra anatin'ny liste amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy ampidirina atao rajout dia asiana anaty piveo observation zay ny lalàna zay ka zay zany angevina amin'ny président bureau de vote satria izy tomponandraikitra fa tsy niseho fokotany président bureau de vote zany tomponandraikitra anatin'ny bureau de vote misy azy zao fa tsy niseho fokotany intsony dia engaviny zany mba naradalana niseho fokotany président bureau de vote zay no izy zay anaty liste tamin'ny fitana législative izy zany mety hoe adino izy na hoe nasorona mihitsy fa tsy maintsy averinao izy satria io ny liste manan-kery le farany teo. Iray andro taorian'ny fifidianana ihany dia efa nandeha ny fanakianana maro samihafa sy ny fanairana ny antefa ho an'ny vao miaramahaly eo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara. Olom-pirenena maro no efa nijoro vavolombelona nitondra ny pirofo fa tena nisy marina ny fikitihana ny lisam-pifidianana talohan'io fa 17 ny volana Novambra io. Nampitoviko reo samy hafa be le numéro tota sy le vaovao tsy mitovy raisikinao ty le zavatra ty zany zao le taloha dia ty vaovao napiditra olona enina izy zany ty ndray ny taloha 647 vaovao napiditra olona 7 izy zany ty ndray koa ny taloha le matokolo taloha dia ty ndray ny vaovao napiditra olona 8 ty ndray ny taloha 628 napiditra vaovao 7 ty ndray ny taloha 654 io nakarariny loko nanao izy zavatra io jereny io dia firy io le 14 raha mihoatra amin'ny indray oatra ambe folo be zao dia misy miteny hoe razo daholo fefa dia tenenareo dia nanay ny fiansenia tamin'ny ndray an'izay hoe erreur ty sécurité ve dia erreur foana no ataony mafy foka mazotsika filoham-pirenena fa sinao zay ny député fa sinao tiako mbola sinao dia izy zao manao ty taratasy be pokotany nambato mainty io azony azo tenenao zany le be pokotany tsy nanaiky ko raha tony valideny io zao tao bureau de vote Ambodakadindrama bureau de vote 4 ty nifidy izy tamin'ny députation zao ty numéro 231 dia fidy indray izy tamin'le maire teo no vainy zareo 233 dia nitiako tenenina fotsiny hoe izy zareo miteny fa tsy niova ny liste nefa ty zao zany pirofo hoe no vainy zareo le izy. Fifidianana feno tsy fahamarinana fanambanina ny vahoaka malagasy ary fanaovana tsinotsinona ny zoa mansafidy ny vahoaka no nataony mpikirakira ny fifidianana. Teny miendrika fiantsina manko no nasetry ny filoha lefitry ny seni tamin'ny fangatahana nataony kandida iray ny latsaka ho ben'ny tanàna teto Andrenivohitra ny amin'ny tokony hampifanatrehana sy hampitahana ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy nampiasaina tamin'ny fifidianana kominaly. Be dia be ny osika hita tao anatin'ny fifidianana iny ary be dia be ny tsy fitezan-javatra tao anatin'iny. Nisy ny ataontsika hoe bulletin précoché izay niparitaka, nisy ihany koa izay olona marobe tonga nifidy tamin'ny député nefa tsy afaka nifidy tamin'ny commune teo, ary nisy ny olona be dia be izay lasa afaka nifidy tamin'ity fifidianana communal ty nefa tsy afaka nifidy tamin'ny député teo. Manoloana an'izay zavatra miseho zay zany dia araky ny décret 2019/59 tamin'ny 2 février 2022 izay milaza mazava fa ny liste arrêté tamin'ny 15 mai 2019 ihany manan-kery amin'ny fifidianana tamin'ny député iny. Voalaza ny décret io zany fa ny fifidianana tamin'ny député dia liste arrêté tamin'ny 15 mai. Ny décret 2019/1540 tamin'ny 15 mai tamin'ny 14 août 2019 ihany koa dia milaza fa io liste arrêté tamin'ny 15 mai 2019 io ihany no liste tokony ampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Izay olona nifidy rehetra tamin'ny fifidianana député ihany no tokony hifidy amin'ny ben'ny tanàna. Be dia be nefa ny olona tonga nifidy izay tsy tao anaty liste tamin'ny fifidianana député, lasa ao anaty liste fifidianana ben'ny tanàna zao. Ary betsaka ihany koa ny olona rehetra zao olona izay nifidy tamin'ny député nefa lasa tsy ao anaty liste izy amin'izao.
manoloana n'izay zava-misy zay zany dia eto a dia manao antsoavo a ary mangataka apabe maso ho an'ny seni a amoaka ny liste émargé tamin'ny député a sy ny communal teo atao confrontation fifidy folo tapitrisa samy manana ny andraikiny sy ny adidiny ny responsabilité ny tsirairay eo amin'ny asany ohatra ny karazana baiko ange nomeny izy ny lehibe ny fokotana izy milaza fa tsy ponina atao aminay tsony ty raha seni zany mbola mizingizina hoe atao vao ihany io ranga fa présidente atao vao ihany io de izy any diso am'izay nandray ny andraiky ny tompony andraiky atao amin'ny informatique io tsy misy mandalo aty aminay hoe ny commissaire électoral fa asy zany dia fafainy ny tao amin'ny informatique zay tsy nantoromarika ny chef de fokotany tompony andraiky za voalohany eny amin'ny fokotany amin'ny lisy-pifidiana ary mbola hanaovana fanadiadiny zay nahoana ny olona efa tsy tao anatina lisy-pifidianana tamin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka no mbola milaza fa afaka nandatsabato tamin'izany fifidianana solom-bava-bahoaka zany zany mbola zavatra hafa koa zany zay mbola zavatra hafa koa zay a nahoana ny olona efa tsy tao anatina lisy-pifidianana nanomboka ny faha 1 ny volana martsa no afaka nandatsabato ny faha 7 ny volana me tamin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka ny sisikatrany ny hamoaka ny valim-pifidianana vonjomaika ny seni na dia ny fanesy aza ny fitarainana marobe natao ny antoko maro samihafa sy ny fikambanana isan-karazany ary ny olom-pirenena tsotra tsara manko ny manamarika fa tsy ny teto Antananarivo renivohitra irery ihany no nitrangana ity lesoka sy halabato ity fa hatrany amin'ny faritra maro dia naharaisana fitarainana avokoa. Zaho mbo candidat maire Ambomanga fa ratomboka ny latsinainy dia mizara kit scolaire ny kit scolaire candidat ny RD mihitsy ny midina miaraka amin'ny chef zapy manatitra kit scolaire nanerana ny commune Ambomanga zany tamin'ny EPP maro rehetra tao Ambomanga ary ty amiko ty moa izy tena sehoko misy ty sary ty dia zao zavatra misy hoe manomboka tsaizaka faranay zany tsy fanarahan-dalàna zany eto amin'ny tanàna eto amin'ny firenena lizy zany efa nizahana natao zao nefa nanizahana natao ary tsy lasa lavitra satria fanenjika ary ny fampitany zay tao amin'ny Valim-bato zay efa nentinay moa eo anoloana ny fitsarana any amin'ny tribunal miady amin'ny fanjakana hoe zavatra ohatran'izao ve inona an'izay no tenenina amin'izao hoe zao ny zavatra ho zaraina amin'ny mpianatra ary nahazo ny tidolodolo ny mpianatra zay eo ihany fa zao ny chef zapy mihitsy no mijoro mampandany candidat satria hoe candidat am-panjakana fa zay tsy miaraka amin'ny fanjakana dia tsy afaka olany dia misy ny teo collectif ana candidat maromaro zany candidat tany anakenina dia zay le candidat akoatran'le IRD zany zao mametsaka amin'ny fitoriana ny tribunal administratif zao amin'ny anomalie satria dia tsatsy ty mba tsy tenenana an'izay hoe azo raisina fa tsy mitombona mino fa hiteny amin'izay angamba zareo azo raisina fa tena mitombona ty kitapo ty zay naparitaka ary nahazo ny tidolodolo ny mpianatra tamin'ny alatsinainy faradoboky ny fampelezan-kevitra no nizarana ny ty kitapo ty. Dia mbola ireny tsy takina fenongeny ny hialatra an'seho dia izay MCFI dia nangataka mihitsy ny tamin'ny nanseni na tamin'ny ACC hoe miantso ny mpitondra fanjakana koa hoe miangavy alao alohany ho amboarina ny lisy-pifidianana zay vao miditra amin'ny fifidianana satria mahatonga ny korotana io tsika zao mahita azy zany any amin'ny faritra sava any misy hoe ny candidat voalarana fahatelo lasa voalohany ao ny misy ny urna na ny vata fandatsaham-bato zany efa misy vato ao ny bulletin fa précoce dia itsika tsy mahay maka lesona tsy maintsy jerena aloha izy ny tompona andraikitra amin'io afa ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nalefa iny nanaiky izay ny fifidianana solom-bava-bahoaka nanaiky fa mitindray mitoraka ty kosa ry malagasy alohantsika tsy anaiky satria fanaovana tsinitsina ny asina ny zoma olona tsika misy ny voakitikitika io manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena ny ben'ny tanàna saingy tamin'ity indray mitoraka ity tafahoatra ny mety ny fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka nataon'ny fitondrana sy ny seni efa nambarako mbenimbeny fa ny ben'ny tanàna no akaiky indrindra ny vahoaka satria izy ndrafitra izay manatona ny vahoaka ary ny ben'ny tanàna zany no malala izay anatsarana ny tanàna sy anasoavana ny vahoaka eny zay le tombontsombonana ben'ny tanàna ihany koa dia manana ndraikitra lehibe dia lehibe amin'ny filaminana sy fitantanana kapobeny alilina fampandrosoana ny tanàna dia ty fifidianana ity ho iaho aminareo tena fifidianana anankiray manana maizy azy
miankina indrindra ny fahaizan'le be ny tanàna ny mampandrosan'le tanàna indrindra eto Antananarivo renivohitra Antananarivo renivohitra azy capitale Madagasikara vavady idiran'ny olona rehetra mankaty Madagasikara zany hoe Antananarivo zany ary fitaratra eto anivon'ny firenentsika eto daholo mihaino le foko 20 miampy an'ireo olona rehetra na vahiny na olona mpiavy. Mbola azo antenaina ve izany ny CENI izay lazaina fa vao miera mahaleo eo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara na ny ara-bola aza manko dia ny fanjakana malagasy izany hoe ny vahoaka no miantoka ny ilany rehetra ary isan'ny taona izao dia miakatra hatrany ny teti-bola ilain'ny CENI. Ny mpamatsy vola etsy an-tany ny mbola manome ny fanampiana ihany. Mbola ilaina ve ny CENI ohatra amin'azanareo zao any Afrika misy tonga dia nitsipaka tanteraka ny CENI tsy nampiasa ny CENI intsony izy. Ny antony dia tsotra hoe zao nataony rehefa mifanarakaraka any amin'ny chef-tany sy any amin'le faritra andreo le olona tarika amin'ny CENI izy dia tonga dia vita trondra izy. Ohatra tany Zimbabwe, ohatra tany Botswana, tsisy nila CENI zareo fa miverina nandeha an'le bulletin de vote tsiraray aby. Vola be tsy tokony tsy firoana nangatahany CENI nefa dia zao zavatra misy raha ohatra zao manontanytsika ny RDC dia ny any tsy maintsy publiena eo amin'ny rindrina ny liste reo mpifidy dia fantatry ny olona meloa le izy aty amintsika ndray andro meloa amin'izao fotoana zao ara mbola tsy fantatry ny olona koa le liste dia izay zany tiako apetraka fanontanina ary ho apetrako tonga hatrany amin'ny mpamme vola any zany hoe ilaina ve CENI eto Madagasikara ary tena indépendant izy zao nahitana fa tsy indépendant izy ato anatin'ity bureau de vote zay mifidianako any Kemarainy ity tsy ao anatin'io ny liste ny olona anankiray amin'ny olona efatra dia rehefa tonga aty izy manamarina hoe fahatsonana namafy mitsy zao chef fokotany hoe tsy avaty aminay mifaoty fa avy any amin'zareo dia io no lalovan'zareo an'le izy dia fantanina mipetraka hoe ilaina ve CENI eto Madagasikara nefa izy nzay mba ame vola amin'ny fanjakana na ny mpamatsy vola lazainy tsy ampy foana. Noho ny tsy fahatokisana intsony ny CENI no nahatonga ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy lasa ambany ary tsy mitsahatra ny miaina izany isaky ny misy fifidianana eto Madagasikara. Mialokaloka ao ambanin'ny lalàna ny CENI rehefa tena voatery ny marina tsy azo lavina kanefa tsy mahamenatra azy ny manitsakitsaka ankitsirano ny lalàna rehefa ho tombotsoa ny kandidam-panjakana na izay kandidatiana olanina. Mbola hanaiko lehibenana indray ary ve ny malagasy amin'izao efa eloka be vava fanotelo ny nataon'ny CENI izao sa ho tonga amin'ilay ohabolana be tsy misaraka manao hoe antilainy safy tantseranana. Voalohany tsy fahaizana, faharoa fanadinoana, fahatelo efa afokagna eky. Samy tompon'andraikitra ny olom-pirenena kiraikiraiky manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao na dia nisy aza ny hoe kamo na ny heviny nandritra n'ireny fifidianana izay natao teto Madagasikara ireny dia tokony efa ahatonga saina ny fitondrana sahady ireny satria ny fahanginan'ny olom-pirenena nandritra ny fifidianana izay natao farany teo iny dia maneho fa tofoka empaka voly amin'ny ramandalo eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy ary tsy te heritreritra intsony ny mety hoe tsy fetezana indray sy ny fahatsopanantenana andesin'ireo kandida ireo. Mbola andrasantsika mohatra amin'izao ny valin'ny fifidianana amin'ny fomba ofisialy satria eny anatrehan'ny tribunal administratif ny raharaha amin'izao fotoana izao mikirakira fandroany indray an'izany voka-pifidianana izany. Antenaina fa isy vokany kosa ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany izay nataon'ireo olom-pirenena ny fikambanana isan-karazany ny fiarahamonim-pirenena ary ireo antoko politika maro samihafa izay efa nitondra ny fanehoan-keviny nitondra ny fanakianana tamin'ny zava-nisy nandritra n'ireny fifidianana ireny koa dia anjarantsika jiaby ny mieritreritra sy mandray izay tandrify azy amin'izay zava-misy izay. Hatreo indray ny fotoana izay niarahana aminao tamin'ny tiniany ity tato anatin'ny fandarana Ahoana Marina. Amin'ny eran'ito izao dia fandarana fanadidina hafa indray no andesiny mpanao gazety hafa ihany koa amintsika ato anatin'izany fandarana izany. Koa dia mametraka ny samby tsara ao amintsika jiaby ny tenako tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny manaraka indray mitafa eto amin'ity fandarana ity. Veloma tompoko.